atolotry ny vivaradio anao mandritra ity herinandro ity ifa mahalifaty foana ve tantara nosoratany Vincent Arlala pilalaon'ny tantara Sineza faly Fetraobelona niaraka tamin'ny Silvaranjivatoandro Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny teknika Pax Saranoa ifa mahalifaty foana ve tantara no tosainy manikotra anio no andro fahadimy Enzanabe ty zavatra sentrareo ataoko ty ka ray mpianakaviana misa 5 be zao ny reno ampitsaliana ao anatin'ny 5 alina mifanesy tsy maintsy tanterahana tsy azo atao ny mikasitananareo vady aman-jana fa le ray mpianakaviana kosa no tsy maintsy ampijalijalina ary atao miaritra amin'ny mafy mihitsy zany hoe tsy hovononao faty zany eny tsy maintsy atao izy ty no ny fitiavako amin'ny vatoko rehefa tsy mamono mahafaty olona fotsiny raha anaty izay reo olona maratro eo mino fa ho avy ny fotoana hasitrana azy mitiatiky ny anao iny ty tanana mipietra tsara ary madama raha mbola tianao no velona ko basy ndray mandeha monjany hoe mipetaka amin'ny lohanao dia efa vita matavy ianao e eto ty malakilaky iny foana iny ary lahy havia lahy eto mandoalika angakany ana mandoalina isy atao anatrehako angana letsy zay mihitsy andry mampalahelo aho izy mifaty na tsy ho tanako ny ranomasoko kanefa dia tsy maintsy ataoko zao tsy eryle rangara tsy efa potikako tanteraka mitsy maratra be mitony ny lohalary raha tso dia animba zavatra eto aleo verina mitabatabalahy fa mitady ho aiza ny tananalahy zany ary raha vodibasa tazy zany koa nisaka aloha dia arahana takotra an'izao arenao mialaza fa efa maharatra be ty efa azo koa no tao ny volatsinina vitaka an'le izy marina sepotra zany tenina terratsemboka be très bien les spainina vita ny lasoma tsara ihany izy na de hoe laharery aza ny nandeha tany azo antoka tanteraka zany fo vitatsika amin'ilay ty mission ty raha mba fantatrareo mantsy fa saika tsy vitako aniny nampijaly sy namono an'le rangata hoe zany io no ity kamera napetraka reo tamin'ny masika nanaovako ty dia tsy maintsy nataoko le izy tena nalaiolan'le rangafa mezahako na fienina tena mafy aloha lahy marina mafy raha nisy nahavita an'ireny zay raha hoe na rehefa nanery loatra an'ireny tena mafy mihitsy alahy fa zao aza matao ohatra alahy fa iny fanomboan'iny any alangy no mandery loatra an'izao e fa manomboka rapitso miaraka doly amin'izay tsika rehetra lehibe ty manao appel vidéo ty mankina daholo aloha manaja lehibe mioly zalainy fa iresaka aminay ok ty mo ny ratra miarapanao bravo aloha fa tena may alahy reveko mihitsy ny any bandotra ny lahy zao dia toy izy lesy fa tsara arbaina tena mahafinaritra ay alahy so dia afaka mba miona kely amin'ny vatiko aza faty tena malahelo azy mantsy non rehefa vita mihitsy ny mission rehetra vo afaka miona amin'ny sy amiko mivantany lahy zany hoe amin'ny sabotsy alina zany ay dia tandremo anefa so dia ampijalinao na voakitikitika eo mivatiko na dia singa ambolo ray aza
fa tsy mifanaraka tsika. Asa mamahy ilarany amin'izany milamina tsara izy ety. Fotao tsara fotsiny mission tapitra. Viva 98.8. Fa misy inona nitondranao anaty ambadika ety? Tsy azoko mihitsy. Kalma aloha ianao fa aza tataitra ohatran'io e. Ka tsy mahazo an'ilay izy dia izay mahatonga ana manontany hoe inona ny andehanantsika ty ambadika ety ni? Tena marina. Misy zavatra tiako ambara aminao Ratsy a. Ka manindra tonga dia tenenina. Ko rendry zaretsy le resaka mantsy. Brenda aloha ny anarako e. Dia inona ny raraiko an'izany? Zay avy tanyity mission ty farak'izay aingana zao mamaky ana fa tsisy raraiko an'izay fatana Brenda sy fatana anaranao any. Efa ty ahita vadiko mantsy sao hoe aza matahotra ianao fa ho hitanao foana izy rehefa vitantsika mission demain. Aleo aloha esoriko mihitsy ty masika ty ahitanao ny endriko. Zay. Ay hoe ianao ty ka tovavy tsara tarehy be ohatran'izao e. Dia maninona manao asa maloto ohatran'izao ka? Angatsy mba misy asa hafa? Tsy fidiny ihany nanao an'izao asa ratsy izao e. Sendra ny tsy azo anoharana. Resaka valifatiny dirako tato amin'ity fikambanana ity satria maty nisy namono mantsy ny ray aman-dreniko. Dia taty ny vahaolana nahavitako an'izany valifatiko izany dia izao e, izao tsy afany ala izao tsony ny tambiny. Vao miala ato aho dia mifahafatesako ny setriny. Tsisy raraiko an'izany ranga. Izay ataonao any ataonao fa tsisy raraiko an'izany. Fa izao ny ratsy e. Inona e? Tena antony resahako manokana aminao ohatr'izao. Lasa tia anao a. Ohatr'izay. Marina fa voafiry andro montsany ny rahantsika ny asa nefa tena tia anao anao. Aza manadala ranga fa tsy. Izany hoe teneniko anao fa zaho efa manavady. Ary noho ivadiko io no mahatonga natafiditra amin'ity asa maloto ity. Lazaiko anao izany. Nalain-drareo ankero mantsy ny vadiko. Eny fantatro tsara izany nefa avelao mba hiaraka aminao atsokosoko aty ambadimbadika aty no anjara amin'ny fitiavanao a Ratsy raha sitrakao a. Gasy esolo ny tananao ka? Oe mirediledy. Tsy hoe vehivavy tsy ampy fitiavana ve ianao ty sa adala sa ondrakondrafana mihitsy? Andraso aloha Ratsy a. Inona ianao miamay ianao ka? Tsy maninona na tsy anaiky hiaraka amiko azy ianao fa izao. Ty misy secret lazaiko anao, profim-pitiavako anao. Lazao ara hoe enoko. Anao tapitra rapitso halina mission ilananao. Dia tandrema mafy ianao a fa tadiavin'ny lehibe ho azonina ho lehibe andreo dahalo reo ianao. Izany hoe ianao izany no lehibe manaraka azy fa tsy mandrava tsony. Adala izy raha izany. Aza manantenana mihitsy tsy hanao an'izany. Mampitandrina anao fotsiny ahy e. Akombono ny vavanareo a. Tsy ilaina misy miteny na dia ray aza. Tandry amiko raha tsy fietsika amiko fa tonga dia vitaiko a. Fadio dia fadio ny andro vonjeo fa maty avy hatrany ny valiny. Raha manaraka tsaka ny sy andavany izay lazaina ianareo a dia ilamina ao anatin'ny fotoana foitsika. Avy malaky ny vola rehetra ato aminareo ato entinay. Malakilaky nareo e. Aika nareo e. Tsisy amoaka zany. Tsisy amoaka. Tonga dia tifirina eto daholo nareo efa mianaka. Tsara loatra. Ary eto ty reny fa tsy amoaka ihany moto nefa dia miandry raha hoana niry. Andao zay kotsika hialatro fa azo vola e. Okalo fa mbola tsy vita tsara ty mission ty ka. Afa mbola misy inona indray e ha? Zany aloha vodiko asany le ty e. Dia zany koa mifanampiny. Oka lesy zay e. Efa maratra be reo. Vao niditra tatsika dia efa namono azy lahy. Dia mbola ampionla ihany. Tsy mampalahelo an'ny lafy fa dia manjanaka ilay olona jereva mifitrapitra fotsiny. Sy raharahako ity zany a. Sady atao amin'izao nitony araky ny afatry ny lehibe. Mila ampijalena sy atao maratra maty ohatran'izao. Ka efa hoe aoka zay hoa. Ndao amin'izay andeha. Hoay le ty e. Toa ialàndray ely tena ohatramin'ny mission mibaikobaiko azy zany a.
mihevitra ny tena ny lahy fa lehibe mizanga lahy io a milamina ihany so hitaloza amiko lahy marina fialany tsinja sy mahay indrindra aminay a sangy mbola zany ty zao ny lehibe amin'isany a noho izany de za no mibaiko kalma fa inona kaleritsy ny oatra miseho am'lay loatrako bandy mamelako tsy mandrino lahy tsisy miseho am'lay zany eo fa diso fijery lahy andao hiala fa zany koa ve ny famalianareo eo e kalery ihany io e ary velomandry baina zay mampiso matsary andrekaka ataony tifirolay le ranga maty izy io de mandinona izy tsy mifanarahantsika zao a de efa miteny an'lahy efa hoe tsy mahazo mamono olona tsy mahazo mandatsakany de mbola mivonolona ihany izy de maninona nefa nisy mbola nytifirolay ihany zany koa ny anatatazo mbatiko alahy androany ary tsy amialako raha tsy tapitrainy eto kosa aloha de tsy sanako vorovorona zany fotsiny fa tsy maintsy mamaky ny asampony ty paeto fa ina ty ataona re ty anareo fe azany viva radio nanolotra ho arao teo ifa mahalifaty foana ve tantarano soratany ventsy miaralahatra sinezy faly fetraobelona Silvia Andrigatandro, Sofanizy. Ny kirakira teo amin'ny lafyara teknika vaky sarany arivony ifa mahalifaty foana ve